tahaka ity tanimanga ity isika. Mety mijery ny ankamoron'ny olona ka manao hoe vongana tanimanga fotsiny io, fa tsy ahita vongana tanimanga fotsiny ny mpanefy rehefa mijery izany ny mpanefy ary mahita ny antompisiany tsy ny lanjany, ary ozy izy hoe hitako tsara ny anaovako anao ary tena ho tsara tarehy izany, satria ny tanako no amolavolako sy anefeko anao mandra-pahatonga anao araka izay nieverako anao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ankehitriny Jehova, raha inay ianao, izahay dia tanimanga ary ianao ny mpanefy anay, asa ny tananao izahay rehetra. Ny Baiboly dia milaza fa isika no tanimanga ary izy no mpanefy. Saintsisainy vetivety anie zany. Maka fotoana mihitsy ilay Andriamanitra velona mihevitra anao ary mandany fotoana izy mamolavola anao sy manova anao hatrany mba hanahafanao azy bebe kokoa avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Fa izao anefa tsy afaka anao ny sitrapony sy ny faniriana izy raha tsy manolo tena tanteraka ho azy ianao. Rehefa manefy ny tanimanga iray ny mpanefy dia manaiky ny mpanefy tanteraka izany tanimanga izany. Tsy afaka miteny amin'ny mpanefy izy hoe tsia tsy te hanao izany aho, na hoe tsy mety ny ataonao, na avelao anaovako azy. Tsy natao amaly ny mpanefy ny tanimanga. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, endre zato adalanareo, moa ny mpanefy tanimanga va no heverina ho tahaka ny tanimanga? Ny novolavolaina va ilaza izay namolavola azy hoe tsy namolavola izy? Na ny zavatra voaforona va ilaza izay namorona azy hoe tsy manam-pahalalana izy? Nahavadiky ny Israelita ny rasy. Nihevitra ry zareo tanimanga fa nahalala bebe kokoa noho ny mpanefy. Te hanaraka ny fikasany izy ireo fa tsy ny an'ny mpanefy. Fa tsy manao toy izany ny tanimanga. Mamela tsotra izao ny mpanefy hanao izay tiany atao le izy. Kanefa matetika dia hitantsika ny tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika. Hitantsika ao amin'ny Baiboly izay lazainy. Fantatsika ny atao hoe fahotana, nefa miteny zavatra toy izao isika. Fantatro izay lazainy Baiboly fa izaho anie olombelona ihany, na hoe tsy maninona io, indray mandray fotsiny, na koa hoe fantatro izay ampianarin'ny Baiboly fa za mba mila manala azy sady fiainako izany, ary eo no mahadiso antsika. Tsy fiainantsika intsony izany fa aza maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy mitsangana hamonjy azy. Izy no tale, izy no mitarika. Tsy mivelona ho an'ny tenantsika intsony tsika, fa mivelona ho azy. Tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy tsy tohaina ihany tsika, ary matokia aho fa tsy misy toerana tsara kokoa noho izany. Koa satria tianao amin'ny fony manontolo ity mpanefy ity, ary mihoatra lavitra noho izay azonao sary an-tsaina ny fikasany ho anao. Ozy izy ny Baiboly hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay ny manin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika amin'izany. Ry kristianina, mamporisika anao aho handinika ny fonao. Tena nanolotra azy ny aminao rehetra ve ianao? Mbola misy fahotana tsy fohinao ve eo amin'ny fiainanao? Androany tapao ny hevitrao fa tsy amela ninonina hiazona anao ianao, fa hanolotra tanteraka ny fiainanao ho an'ny mpanefy, ary amela aza molavola anao sy anao izay tiana eo amin'ny fiainanao.